Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemiraba-tsika rehefa kotratra ity latsinainy fa enina amby roapolo ny volana may ity ny mofinaina izay volahatra antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny jaona toko faha enina ambin'ny folo, jaona toko faha enina ambin'ny folo, andiny faha roa ambin'ny folo ka hatramin'ny faha dimy ambin'ny folo. Jaona toko faha enina ambin'ny folo, andiny faha roa ambin'ny folo ka hatramin'ny faha dimy ambin'ny folo. Aminaran'i Jesoa. Mbola manana zavatra maro holazaina aminareo anefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy no hitaridaranareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy teny ho azy izy fa izay horeny dia holazainy avokoa. Ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo, izy ankalaza fa handray avy amin'ny ahy izy ka anambazany aminareo. Izay rehetra ananany ray dia ahy avokoa, koa izany no nilazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka anambazany aminareo. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Efa nisy fotoana nanazavatsika momba n'ity andininy ity taona vitsivitsy lasa zay. Raha niresaka momba ny fanahy masina isika. Ity taona ity moa dia fankalazana ny faha 700 taona ny ilay ataontsika hoe fanekemponoana nikeana. Na ataontsika hoe fanekemponoana nikeana na tany Nisea moa nanomboan'ilay izy ilay fanekemponoana ataontsika hoe fanekemponoana faharoa io. Io dia fanekemponoana izay namboarina tany Nisea tamin'ny taona 530 aty aorianan'i Kristy. Ary tsy hoe tany Nisea any akory izy io fa nasipantsiana nandritry ny taona maromaro. 530 teo io nanoratana azy voalohany, nandrafetana azy voalohany, dia no hatsaraina hatraty amin'ny taona 127 tany Kalsedoina, natsaraina mihitsy izy hatraty amin'ny taona 150 ity manodidina ny fanekemponoana nikeana ity. Nisea zany dia tanàna any Turkia. Ary dia raha zay tsika dia ny hoe ina moa ny antony io fanekemponoana nikeana io izay tandrify indrindra amin'ity mofinaina ity satria miresaka momba fanahy masina. Ny fivavahana kristianina dia fivavahana nenjehina nandritra ny 300 taona mahery. Rehefa satria tamin'ny andron'ny fanjakana Romanina dia notondrona ho fivavahana tsy ara-dalàna fivavahana kristianina. Tany ambolohany izy no heverin'ny Romanina ihany fa fivavahana jiosy satria fivavahana jiosy dia fivavahana neken'ny Romanina ho azo atao. Tao anatin'ny fanjakana Romanina izay tamin'ny andron'i Jesoa zany dia nisy karazana fivavahana anankiroa. Dia ny nataon'ny Romanina hoe religo licita zany hoe fivavahana ara-dalàna sy ny religo illicita fivavahana tsy ara-dalàna. Ny fivavahana jiosy dia fivavahana ara-dalàna. Azo natao tsara mihitsy. Ary dia noheveriny ny Romanina fa io fivavahana kristianina io dia religo licita zany hoe noheveriny fa fivavahana jiosy ihany satria ireo jiosy no manaraka ny menakianjan'ny tempolo dia tsy nanana fanahina mihitsy tamin'ny fivavahana kristianina izy. Fa ny jiosy no nitakalaza tany amin'ny Romanina manao hoe io fivavahana kristianina ity ange ka tsy fivavahana jiosy, fivavahana hafa mihitsy satria mivavaka amin'ilay Jesosy izay nombonareo tamin'ny hazo fijaliana. No zany dia tsy religo licita io fa religo illicita zany hoe fivavahana tsy azo atao. Ka dia nenjehin'ny Romanina ny fivavahana kristianina. Zay no natonga ny fanenjehina ny fivavahana kristianina ary nomen'ny Romanina lalàna mihitsy ny mpitondra fivavahana jiosy hoe zay tsy mahay manavaka hoe iza amin'ireny jiosy ireny ny kristianina, iza ny tsy kristianina, inona fa zao omenay taratasy nareo, omenay lalàna nareo, enjeo ara lay fivavahana kristianina izay fivavahana tsy ara-dalàna. Zay natonga ny mpisorona be, zay natonga ny Saoly nahazo lalàna nitondra taratasy nanenjika ny kristianina tonga hatrany Damaskosy. Dia fivavahana heverina zany hoe fivavahana tsy ara-dalàna izy. Ary nenjehina satria notondrona hoe ao anatin'ny Romanina moa misy ny karazam-bavahana, misy ny ataony hoe superstitio, dia notondrona hoe ho finonom-poana aza ny fivavahana kristianina tamin'ny andro ny taonjato voalohany.
Telonjato taona latsankely teo naharandretan'ilay fanenjehana. Enjehina ny vonoana ny kristianina de ny herin'ny kristianina fa nefa kosa vao mainka nampiparitaka ilay vavahana kristianina ilay fanenjehana azy. Ary dia rehefa tapitra ilay vavahana fanenjehana satria tonga emperora lay général antsoina hoe Constantin lehibe dia nalalaka ny vavahana kristianina. Rehefa nalalaka io vavahana kristianina io manomboka ny taona 310 sy 300 teorianan'i Kristy zany dia nyfanaritaka indray ny olona, nyfanaritaka indray satria samy teo kristianina, samy teo ho tian'ny emperora satria ny emperora de kristianina, dia lasa nanao repikondro ny olona, lasa lamody ilay fivavahana kristianina, nyrohotra nanao kristianina ny olona. Ary rehefa nyrohotra nanao kristianina de zao tsy nandalo tamin'lay fiovam-po, tsy nandalo tamin'lay famakinana sy ohatra masina, de lasa nidirana filôzofia sy nidirana fampianaran-diso isan-karazany lay fivavahana kristianina. Ary ny saika nahafaty vavahana kristianina tsy ny fanenjehana fa ny fampianaran-diso. Ny fampianaran-diso no saika nanapotika ilay vavahana kristianina de sahiran-tsaina ary ny emperora ndray satria lasa kristianina tapitapoka teo daholo ny akabeazan'ny olona tao amin'ny fanjakana romana. Ary lasa kristianina de tsy vitany hoe kristianina ny fe kristianina fa zao lasa samy nandrifotra zay heveriny hoe lazainy io baiboly io. Indrindra teo amin'ny lafiny kristôlôjia, teo amin'ny lafiny momban'i Jesosy zany de nedika-hevitra satria momba ny Jesosy, momba ny fanamasina de nedika-hevitra hoe Jesosy moa zany iza zanak'Andriamanitra sa ahoana, sa zanak' Josefa, olona sa Andriamanitra, Andriamanitra sady olona, de lasa nidirana filôzofia isan-karazany. De ny afara mihitsy tamin'ny ataontsika hoe fifamonoana mihitsy ara satria ady hevitra ny hoe Jesosy tena Andriamanitra, olombelona izy tsy maty zany izy sy ny sisa rehetra ireo karazam-pivavahana izay karazam-pampianaran-diso nipoitra ny taonjato voalohany faharoa hatraty amin'ny taonjato faefatra de lasa nisorana be ilay izy. Dia voatery namory ny emperora no namory ny mpitondra vavahana rehetra de ny tena manao hoe aoka avoaka mazava inona ny finoanareo, inona ny finoantsika kristiana, avoay mazava hoe inona ny zavatra inoantsika. De zay no antony namoahana lay fanekempinoana nikeanina, io fanekempinoana ampiasaitsika io hoe ho fanazavana hoe iza marin'Andriamanitra, iza ny fanamasina, izy Jesosy, inona zany fiainana mandrakizay, dia famitinana izay ninona ny fanekempinoana nikeanina mba hahatonga lay fifandonana ho foana eo amin'ny fiarahamonina. Atao anatin'io andininy io tao anatin'io fanekempinoana kristianina io zay fanaontsika fanekempinoana nikeanina zay fanaontsika fanekempinoana apôstôlika moa tsy dito zay rehefa efatsany amin'ny taonjato faharoa. Fa ity fanekempinoana nikeanina ity no ty amin'ny taonjato fahaefatra. Dia ao anatin'io fanekempinoana nikeanina io misy orana lehibe mihitsy zay nampivaky ny fiangonana orthodoxe sy ny fiangonana katolika romanina. Dia nampivaky azy lay hoe momba ny antsoina hoe momba ny fanamasina. Tsika rehefa manao ny fanekempinoana io satria tsika ny volavolain'ny taty andrefana dia ataontsika andrefana zany aty Eropa sy tsika ty andrefana dia manao hoe ny fanamasina dia nivoaka avy tamin'ny ray sy ny zanaka. Misy ilay misy teny kely hoe filioke amin'ny teny grika, zany hoe nivoaka avy tamin'ny ray filioke sy ny zanaka. Ny fiangonana orthodoxe kosa zany hoe fiangonana tsy nanana atao ve iny Bulgarie, Russie, iny apahany amin'ny Slovakie sisa rehetra iny zany tsy nanana ina dia nanao hoe tsy ny fanamasina tsy nivoaka avy tamin'i Jesosy fa nivoaka avy tamin'Andriamanitra ihany. Zany hoe ny fanamasina dia tsy nivoaka avy tamin'ny zanaka fa nivoaka avy tamin'ny ray ihany. Ny aty amin'ny katolika romanina sy ny protestanta rehetra tahaka ny ohatran'ny Martin Luther na Calvin de nanaraka tsara ny antsoina hoe filioke, zany hoe nanaiky fa ny fanamasina de nivoaka avy tamin'ny ray sy nivoaka avy tamin'ny zanaka, nivoaka avy tamin'ny ray sy ny zanaka ary ankalazaina sy omem-boninahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Ny tatsinanana zany manao hoe ny fanamasina dia avy amin'ny ray ihany. Ohatrany hoe tsotra le izy ho antsika zay miaina ny taonjato raika amby roapolo de kinona koa moa ny olana am'zany na mivoaka avy tamin'ny ray sy ny zanaka na mivoaka avy tamin'ny ray io fanamasina foana izy. Tsy de tena tsotra tahaka zany akory le ady hevitra, matoa nampivaky ny fiangonana ho tatsinanana sy ho tandrefana. Orthodoxe sy katolika romanina nandritry ny 700 taona ny ady hevitra, 700 taona ny ady hevitra vao ary niteraka ny fivakisana mihitsy aty amin'ny taona 450 sy arivo. Hoy tsika manao hoe matoa niteraka fivakisana le izy dia
zavatra lalina ny fomba fijery azy. Raha amintsika amin'ny andro ankehitriny zao dia tsy de tena zava-dehibe amintsika loatra satria amintsika dia ny fanahy masina dia personne zany hoe Andriamanitra tahaka Andriamanitra ny fanahy, Andriamanitra Jesoa, Andriamanitra ray dia tsy de tena metraka olana loatra isika. Saingy amin'ny tony andininy tony dia ampy anazavany mpanitsy fivavahana ireo ataontsika hoe mpanitsy fivavahana ho azy ireo protestanta mpanitsy fivavahana ny katolika romanina koa ity andininy ity de manamafy mihitsy ohatra ny andininy fa 720 izy ny fanahy masina io dia ankalaza ahy fa andray avy amin'ny avy amin'ny ahy izy ka anambara izany aminareo. Zany hoe anankiray am'izay lazana mihitsy io fa io fanahy masina io dia tsy avy amin'Andriamanitra ray ihany fa nivoaka avy tamin'ny ray sy ny zanaka. Raha ohatra ka tsy manaiky ny filioke mantsy ataovy hoe raha ohatra zany ka tsy manaiky ny filioke ny olona anankiray ohatra hoe amin'ny orthodoxe zany zay tsy manaiky ny filioke de izao mitovy ny fanahy masina sy Jesoa. Raha larana zany de ny hoe Andriamanitra dia faharoa Jesoa de faharoa bis ny fanahy masina raha ohatra ka tsy manaiky ny filioke. Fa raha ohatra ka manaiky ny filioke de zao Andriamanitra zany ray de zanaka de fanahy masina. Zay fanonatsika azy mihitsy ny hoe ray zanaka fanahy masina satria tsika mino ny filioke de tena mipetraka mihitsy hoe ray zanaka fanahy masina. Tsy deux bis izy am'izay fotoan'izay fa fahatelo. Raha ohatra ka mino filioke tsika tahaka an'izao ataontsika zao de zao ny ateraky ny finoantsika ny hoe io andininy kely io ao amin'ny fanekam-pinoana nikianina hoe nivoaka avy tamin'ny ray sy ny zanaka ny fanahy masina. De am'izay fotoan'izay ny fanahy masina dia mifampiankina akaiky be amin'ilay Jesoa. Fa mpiankina amin'ilay zanaka fa mpiankina akaiky be zany amin'ny Jesoa zany ny fanahy masina. Ary rehefa mifampiankina akaiky be amin'ny Jesoa izy araka hoe izay rehetra izay izy ankalaza fa andray avy amin'ny ahy izy. Am'izay fotoan'izay de izao lasa miankina amin'ny Jesoa ny fanahy masina fa tsy hoe manana fahaleovantena manokana. Tsy lasa personne hoe miankina amin'ny ray ihany izy fa mifampiankina amin'ny ray sy ny zanaka izy. Am'izay fotoan'izay le fanahy masina de izao Andriamanitra mitaona antsika akalaza ny Jesoa sy akalaza n'Andriamanitra. Io teneniny Jesoa manao hoe izay rehetra izy ka anambara ahy sy ankalaza zany hoe ny fanahy masina zany vokatry ny finoantsika ny filioke, ny finoantsika fa hoe ny fanahy masina de nivoaka avy tamin'ny ray sy ny zanaka de tsotra be mihitsy. Lasa mahatonga antsika ny fanahy masina de mahatonga antsika mitaona antsika akalaza n'Andriamanitra ary hankalaza ny Jesoa. Ny akon'izay de izao marina loatra amin'ny lafiny raha ny tokony izy de azo atao mivavaka amin'ny fanahy masina satria Andriamanitra izy tahaka ny hitantsika eo amin'ny bokin'i Ezekela mpaminany hoe mivavaka amin'ny fanahy masina hoe fanahy masina o ta io zay fanahy masina mitoera ty anatinay ohatra ndre ny hirantsika amin'ny hira 5:70 enina 7:70 mivavaka amin'ny fanahy masina tena mipetraka mihitsy zay tena ka zoatra masina. Fa saingy ny fanahy masina dia araka io tenenin'i Jesoa dia mitaona antsika hibanjina ny Jesoa, mitaona antsika ho amin'ny Jesoa ka ndrandray dia lasa ataontsika hoe tsy fahazarana ao antsika mihitsy mivavaka mitodika amin'ny fanahy masina fa mitodika amin'ny Jesoa mandrakariva. Tsy diso akory zay satria Jesoa mihitsy no tena manao hoe ny fanahy masina de hitaona anareo hankalaza ahy. Amin'io andininy toko 2:20 12 ka hatramin'ny 5:20 io. Hotika manao hoe ny fanahy masina am'izay fotoan'izay de lasa hiankina amin'ny Jesoa ka hitaona antsika ankalaza ny Jesoa. Ary ny faharoa de zao hitaona antsika koa hiorina bebe kokoa amin'ny tenin'Andriamanitra satria Jesoa le tenin'Andriamanitra. Ny filioke zany dia mahatonga antsika hanamafy ilay antsoina hoe sola scriptura ao anatin'ny protestant. Zany hoe ny fanahy masina ny finoantsika ny hoe i Jesoa io dia tsy avy tamin'ny ray ihany fa nivoaka avy tamin'ny ray sy ny zanaka de manjary mahatonga antsika ho tia ny tenin'Andriamanitra, mahatonga ny soratra masina ho ivon'ny ataontsika hoe ny fampopavahana satria Jesoa le tenin'Andriamanitra. Fa ny fahatelo terak'izany de izao ny fametrahantsika ny fanahy masina ifampiankina amin'ny famonjena nataon'ny Kristy de zao mandrodana
ny ireo karazan-drazana nataontsika hoe illuminisme, mysticisme, zany inona moa zany mandrodana lay karazan-drazana hoe mahaleo tena ny fanamasina ka ndraindray dia lasa voizina n'le fanamasina fa lasa fanamasina zay ndraindray tsy miresaka momba ny Jesoa na tsy miresaka momba ny azo fijaliana fa ndraindray lasa hoe tany fanamasina fotsiny na hoe mahita fahitana de tany fanamasina fotsiny ihany no zany dia zava-dehibe zany ilay totsika hoe finoatsika io andininy kely eo anatin'ny fanekempinoana io hoe isika dia mino fa io fanamasina io de Andriamanitra mitoetra ato anatintsika ary izy dia nomena tamin'ny alalan'ny nivoaka avy tamin'Andriamanitra sy tao amin'i Jesoa nomena tamin'ny alalan'ny finoatsika an' Jesoa. Amin'ity andiny toeratanatsika ity ary amin'izao mofinaina izao de hotsika manao hoe za mo tantaran'ny fotom-pampianarana zay tsara fantatry ny mpino ihany satria am'izao androntsika zao be dia be ny karazam-pampianarana maro samihafa hita etseroa ary indraindray mampanadino ny olona ny fotom-pampianarana sy ny fotom-pinoana inona ninony ka manjary mahatonga azy mirona roa alainy fampianarana tsotriny de tena mety be mihitsy nefa tsy zay fa tsika mahana fotom-pampianarana mazava tsara mihitsy ary matetika mahatonga ny teninao sy ampaminany hoe ringana ny oloko no ny tsy fahampiny ny fahalalana betsaka ny kristiana latsaka ny anatin'ny fampianaran-diso satria tsy tena nafe tsara tsy tena nahafantatra tsara ny fotom-pinoana sy ny maha izy azy iza Andriamanitra, iza ny fanamasina, izy Jesoa, inona zany famelan-keloka, inona zany batisa, inona ny fiangonana, inona ny asan'ny fiangonana ndraindray dia tsy voavaly reny fanontaniana ireny ka ndraindray misy lafin-javatra toy ny zava-baovao izay re amin'ny alalana fampianaran-diso de lasa makany nefa zavatra ndray mandava fotsiny any. Amin'ity mofinaina zay eto am-piaratantsika ity ary dia mazava ny tenin'i Jesoa. Misy manao hoe ny fanamasina dia eo de hitantsika tsara mihitsy ilay trinité eo hoe io Andriamanitra ray, io Jesoa ary eo ny fanamasina. Amin'io andiny ny vitikely io dia mirafitra tsara ny finoatsika ny trinité. Ary dia hoy Jesoa manao hoe izao io Andriamanitra io de izao zay an'Andriamanitra dia anahy. Mazava be mihitsy zany ho Jesoa. Lay matoa-teny zay ampiasain'i Jesoa ampiasaina de tena hoe fananana mihitsy izay fananan'Andriamanitra de fananako ho Jesoa. Zany hoe tena milaza mihitsy ny maha iray ihany an' Jesoa sy Andriamanitra. Nefa persona roa samihafa koa izy. Ny anazavana am'izany moa amin'ny toetra itsika satria tsika kartezianina de tsy azontsika loatra fa izao finoana zany Andriamanitra ao amin'i Jesoa, Jesoa amin'Andriamanitra de hoy ny filaza eto manao hoe ho Jesoa miteny hoe izay an'Andriamanitra ray de anahy ary ny fanamasina de maka amin'izay anahy zay ko ny fanamasina de andray amin'izay anahy zay ko. Inona ny zavatra ananan'Andriamanitra? Ny zavatra ananan'Andriamanitra de izao an' Jesoa koa io ary ny fanamasina de haka avy amin'izay an' Jesoa zay ko omena atsika. Tika zany afaka manala de izao isika nanota rehefa nanota tsika ny olombelona de izao lasa lavitra an'Andriamanitra niataka an'Andriamanitra ary rehefa niataka an'Andriamanitra tsika de izao lasa misy zavatra be dia be tokony omen'Andriamanitra atsika fa tsy niraisitsika satria tsika mpanota. Misy zavatra tokony omen'Andriamanitra atsika fa tsy niraisitsika na tsy takatritsika na tsy hitatsika na nanao todi-damosa intsika ka tsy nindray ireny zavatra omen'Andriamanitra ireny. Ny fitiavan'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra. Lasa lavitra an'Andriamanitra isika ka nanjary tsy afaka nandray le zavatra zay tian'Andriamanitra nomena atsika. De hoy Jesoa zay reny an'Andriamanitra rehetra reny, Andriamanitra ray rehetra reny de zao areny. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao meniny zany natokana mba tsy ho hevezy remina azy fanafiana mandrakizay. Jesoa lay zanak'Andriamanitra tonga tetỳ ambonin'ny tany de hoy Jesoa aza manahy fa zay zavatra an'Andriamanitra de aho. Jesoa zany no nitondra lay zavatra an'Andriamanitra ka tsy azontsika ny raisina noho ny mahampanota atsika. Lay zavatra tsy azon'Andriamanitra ny mena atsika noho ny mahampanota atsika de izao hoy Jesoa anahy reny. Efa areny ary noentiko ka azoko omena anareo. Ny dikan'ny tenin'i Jesoa zany de izao teny mampahiry atsika mihitsy
hoe ny zavatra rehetra be deaibe ny fitahina ny fahasoavana ny herim-pana ao amin'Andriamanitra saingy tsy azo mihina antsika zany satria tsika mpanota fa rehefa tonga kosa Jesosy de hoe Jesosy zany de azoko omena anareo satria noentiny Jesosy hoeto amintsika zay mahatonga an' Jesosy angeny teny manao hoe efa tonga eo aminareo ny fanjakan'Andriamanitra efa tonga zany ankehitriny satria zay an'Andriamanitra dia an' Jesosy efa tonga le fanjakan'Andriamanitra noho ny am' Jesosy no zany dia manafatra fotsiny Jesosy manao hoe mitadiava ty ahity ianareo e dondony de voany ianareo e mangatà de omena anareo mangatà ianareo rehefa mangataka ianareo de zao mino de mahazo ianareo satria le zavatra de efa nomena zay an'Andriamanitra de efa ao Jesosy azoko omena anareo revako manazavako izy manao hoe ny fanahy masina de zao hakava am'zany ary ampity zany ho anareo revako malala inariny dikany eo andiny zay totsotra nefa sarotra raisiny zavatra anako voalohany de zao sambatritsika satria efa nomen'Andriamanitra atsika Jesosy ho mpamonjy atsika ary noentiny Jesosy hoeto amintsika ny fitahina ny fifaliana ny famelan-keloka akon'izay mangatà akon'izay manatona an' Jesosy akon'izay aza misarasala miresaka am' Jesosy satria efa noentiny Jesosy efa raha ataonareo amin'ny teny frantsay de zao efa accessible hoanareo amin'ny teny frantsay zany hoe efa azontsika atao miditra ao am'zany fitahiny zany fahasoavana zay lavitra atsika taloha fa noho ny am' Jesosy de zao manjary tonga ao amintsika zany de saia ary mangataka am' Jesosy fa ny faharoa de zao rehefa mangataka de mba mino rehefa mangataka de mba matoky satria ny fanahy masina zay Andriamanitra mitoetra atsika de zao hanome atsika zany amin'ny alalan'i Jesosy fanomezam-pahasoavana io ny fifaliana io no zany de zao mangatà de mino ry havako aza misarasara satria efa noentin'i Jesosy avokoa ny fanjakan'Andriamanitra ho eo amintsika lay mahasoa atsika efa noentin'i Jesosy fa izao ndraindray antsika ny tsy manatsotra tanana satria isika no be fisalasalana ka tsy sa mangataka am' Jesosy mangatà de omena io avakytsika tompotsoranao zay fa nomenao anay ny fanahinao masina ny fanahinao zay mampahery anay manafatra anay ny teninao fa ny zavatra rehetra de efa natolotra anao Andriamanitra zanaka de ianao Jesosy ary dia tonga afaka misitraka zany zahay satria manana finoana sy fahatokinana anao am'reo fo zay tompo raha be fisalasalana am'reo fo zay raha toa ka tsy mahay mangataka ny fanahinao masina hitari-dalana anay satria ny fanahinao masina no mampianatra hivavaka sy hantoraka aminao Andriamanitra ao am' Jesosy zao herinandro vaovao zao tompo de taio zany mba ho herinandro ny fifaliana herinandro iarahanay aminao herinandro zay hiantanay aminao Andriamanitra sy hanomezanay voninahitra anao herinandro hanomponay ianao amin'ny fitiavana mitarianay tompo ary amasino zahay aza mafona masaraka anay amin'ny androna isan'andro miherim-panaza ianompo anao ho tia namana ho tia mipiarabelona aminay ary ho tia anao Andriamanitra dia ahavokatra ny asanay satria miandany aminay ianao fanahy amin'ny anatsoa Kristy mpamonjy amen